fa saika nanameloka ny tranga ny sabotsy farany toy iny any kosa moa ny olon-tsotra izay sendra ny mpanao gazetinay ny antso amin'ny ampitsarana ny herisetra sy namafisana ny fitandrona amin'ny filaminana eto amin'ny firenena izy ireo. Tsy hitako le izy fa domporina ny kisy vao hitako satria ato zareo dia ato fa tsy nahita fa ndraika dia tsy haiko mamana izany fa sahazo-panjakana ihany mihina azy sahazo-panjakana mihina azy satria efa maty le olona inona tsy moana itao. Ny fomba fahitako azy aloha dia zavatra tsy dia mety ireny tsy maniva fiainana mazana mantsy ny any amin'le olona tsy dia mahafantatra ninona zany miseho foana le izy dia mampalahelo zany da hoe misy ohatr'izay foana eto amintsika satria efa mba hiaina zany mba natsiranovanay tena efa iainana efatra amby enimpolo zany no niteraka tsy isika zao zany fa mba be ihany zany ny zavatra hitanay satria zay moa tsy miditsy amin'ny hoe resaka hoe politika zany fa amin'ny mamadika anay ohatrany dia miezaka zany mitady vola anaovana didy satria olona mamelombady aman-drano ka daholo angambany karaha zavatra ohatr'ireny foana zany misy dia tsy mety tsy tokony hisy an'izay intsony raha eto amintsika dia nanaovana kinina andriamanitra nareo ihany no mahafantatra ny saziny olona mahafaty olona angambany dia tsy maintsy mba hoe mahazo ny sazy ka mety hoe iraka ny anazy dia manao izy satria mety hoe zavatra nainga ho ataony tao mamasina iny izao dia teo anosiny nanaovany anazy dia tany amin'ilay olona tsy manatsiny dia lasa le olona tsy manatsiny no lasa victime amin'ilay izy nefa tokony zareo samby ambony no manao anazy mena saza izay sahaza anazy izy hoe zaka marina hoe nazaka izy zany satria nazaka le olona nataony nazaka an'izay zavatra nataony rehetrarehetra. Le izy aloha dia tena tsy fantatra mihitsy izay mahavan'ireo zany ireny le izy zareo ihany no tokony hifandamina amin'le fiainana eto amintsika eto Madagasikara tokony hifandamina ry zareo mba hisy filaminana.